Nanamarika ny fahadimy amby dimampolo taona nijoroany kosa androany ny sekoly ambony sciences agronomiques Ankatso. Maro ny vina entina hanatsarana ny sehatry ny fampianarana fa eo ihany koa ny fanatsarana ny tolotra hitondra any amin'ny fampandrosoana. Eo amin'ity lalam-piofanana iray ity nisy moa ny fanamarihana ny fanokafana izay fanamarihana ny fankalazana ny fahadimy amby dimampolo taona nisy ity sekoly ambony ity androany. Tanjona maro no tiany lalam-piofanana agronomie eny Ankatso hotratrarina ao anatin'ny drafitra sy paikady manokana ho amin'ny fampandrosoana ity lalam-piofanana ity ho amin'ny 5 taona manaraka. Io no isan'ny vohitra nandritra ny fanamarihana ny fanombohan'ny fankalazana ny fahadimy amby dimampolo taona ny sekoly ambony momba ny sciences agronomie teto Madagasikara. Akoatra ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana dia isan'ny tanjona ihany koa ny hanatsarana eo amin'ny sehatry ny fikarohana mba hitondra any amin'ny fampandrosoana. Ny misongadina amin'le draft 5 taona manaraka dia misy anaky enina zany ny tanjona tiana hotratrarina ao anatiny. Ny voalohany dia ny fanatsarana ny fampianarana. Indraindray zany ny olona faly fotsiny mieritreritra hoe efa natao hatramin'izay dia tsy hita izay maharatsy azy dia mionona amin'izay ny olona ankapobeny. Nefa ny le tontolontsika miova, rehefa miova le tontolontsika dia tokony miova koa zany le fanofanana. Mety miova hoe mety mila mahay miteny kokoa ve le mpianatra sa mila mahay manoratra kokoa ve na sa inona ny tokony ho zavatra hovaina mba hifanaraka amin'ny tsena ny asa zany ny olona mivoaka eto amin'ny fampianarana. Tanjona faharoa dia ny fanatsarana ny fikarohana. Fa isan'ny olana sedrainy lalam-piofanana Agro ny tsy fampiny mpampianatra sy ny tsy fananana amphi lehibe ahafahana mampitombo ny isan'ny mpianatra ary ny laboratoire anatanterahana ny fikarohana. Ny mpampianatra raikitra eto amin'ny sekoly ambony zany amin'izao fotoana izao dia 50 ho an'ny mpianatra 500 dia eo amin'ny mbola ambony ary zay raha amin'ny rehetrarehetra fa ny zavatra tsy tokony ho adintsika angamba dia ny hoe ny asan'ny mpampianatra tsy mampianatra fotsiny, tsy manao ny mpampianatra mikaroka zany tsy mampianatra sy mikaroka fotsiny fa mbola misy zavatra fataony. Ohatra ny hoe misy filana zao ny amin'ny resaka hoe licence pro ohatra en agronomie dia tsy maintsy misy olona mamolavola hoe inona ny contenu tokony atao amin'izay dia zay raha ohatra zany le mpampianatra mieritreritra fotsiny hoe mpampianatra na mikaroka dia vita ny 200 heures ampianarako dia lasa tsisy manao zay vinavina rehetrarehetra zay. Marina fa ingénieur agromiste zato isa-taona no avoaka n'ity lalam-piofanana ity izay isa mbola tsy ampy raha nambaran'ny filohan'ity sekoly ambony ity hatrany.